tompomasony vaovao ny fahasalamana raha natomboka ny 7 febroary lasa teo dia tsy farana rantsaram-pitso ilay itsika fandidina maimaimpona ireo olona sima eo amolotra na ihany keo amin'ny lanilany ary ireo manana fahasembanana voajanahary amin'ny tanana izay tanterahana etsy amin'ny hôpitaly Soavinandriana. Ekipa médicale avy amin'ny fikambanana Is Foundation no manatanteraka ity hetsika ara-pahasalamana ity. Notahin'ny avo tovolahy kely eritaona monja ity miatrika fandidiana ny tanany ankavia ity. Teo amin'ny fahefabolana izy no may ka nikaraikona ny tanany nanomboka teo. Antsiana ny tanany iverina hanana ny endriny teo aloha no atao mandritra ny fandidiana. Fomba natao teto ny fakanana pahana amin'ny takibany entina merenana ny tenany hanana ny endrika teo aloha. Ekipa médicale sinoa tarihan'i Dr Channa sy Dr Shaw avy amin'ny fikambanana Is Foundation no manatanteraka ny fandidiana atrehan'ireo mpitsabo mpandidy eto amin'ny Senosoa. Erika kely kosa izay zazalahy 7 taona dia sima teo amin'ny molotra ka niatrika fandidiana teto amin'ny Senosoa ihany koa. Izy zany vao eritaona dia efa nieritreretina hoe ho atao fa netina aloha dia nilanjaina ilay izy dia tsy ampy lanja fa kely dia netina ndraiky teo amin'ny 7 taonany a dia tsy salama izy fa nisy zavatra voto tamin'ny tenda dia iny no nodidin'ilay dokotera tamin'ilay opération semelle regny dia nandeha indray tamin'ny fanitelo farany rehefa tonga le daty anaovana azy dia narary izy dia nijany dia izao izy zany vao afaka natao. Raha totaly dia 5-30 ireo ankizy eo anelanelany 12 volana ka hatramin'ny 14 taona niatrika fandidiana sima eo amin'ny molotra na lanilany sy fandidiana ny fahasembanana voajanahary eo amin'ny tanana teto amin'ny hôpitaly Soavinandriana nanomboka ny 7 febroary teo ka hatramin'ny rampitso. Ireo ankizy sahirana no safidiana manokana azo tombotsoa tamin'ity hetsika ity noho ny fahitana fa lafo ny fandaniana ilaina amin'ny fandidiana sy ny kojakoja ilaina amin'izay satria dia mahatratratra any amin'ny 2 tapitrisa ariary izany. Maimaimpona tanteraka nefa ny rehetra nandritra ity fandidiana ity. Ireo mpitsabo eto an-toerana no manara-maso ny fahasalaman'ireo ankizy aorian'ny fandidiana. Vava dia afaka herinandro izy dia asena miverina ny maraka isorona ny kofehy raha ohatra ny kofehy tsy mety levina fa ho an'ilay fandidiana anaty lanilany koa zany raha kofehy levina ho azy no ampiasaina dia zany tsy mila miverina intsony dia moa raha tsy voto misy olana olo ao koa dia misy mipetraka lavitra dia izay koa ny antony tsy ahafahany hoe miverina vezivezy fa izay mipetraka eto an-toerana dia mbola miverina ihany no zahana. Fahombiazana ny hetsika araka ny fanamarian'ny fikambanana Gérard Rubik izay niara-niasa tamin'ny Is Foundation sy ny Senosoa tamin'ity hetsika ity. Ny association Gérard Rubik sy ny centre hospitalier du Soavinandriana zany dia voalohany maneho torosaorana ny Is Foundation izay nanana fandaharan-tena hanampy ireo tsy manana zany eo amin'ny fitsaboana izay sisembana mahazo an'zareo ary irarina ny izan'izany hetsika izany satria hetsika natao anampina antsika malagasy izy ary tsy nialam-bola fa dia natao maimaimpona mety ary fitososoma tsara ny hetsika natao na ho an'ny fandidiana vava zany na ho an'ny fandidiana tanana ary isy fanaraha-maso ataon'ny dokotera sisa amin'ny rehefa andeha izy ireo raha pitso. Nanome toko fa anohy ny hetsika amin'ny taona ho avy ny fikambanana rotonta. Marihana fa ny fikambanana Is Foundation dia fikambanana kristianina izay ivondronan'ireo mpitsabo mpilatsaka tsitrapo.